Fampizara mbola nahafahanay manatanteraka izay zavatra nanirahanao anay. Ankehitriny hitondra ny teninao amasino aho izay hitondra ny teny, amasino koa izay rehetra hihain'ny teny, ary amasino koa ny teninao satria masina ianao izay ilay naniraka. Aoka ho masina araka an'izay koa na ny mpandray na ny mitondra ny teny. Amasino tenao ko pian'ny mpankatoy izy efa tsy ho pian'ny mpanadino fotsiny ihany ka mitaka ny tenanay. Apetraka eo am-pelatananao ny teny rehetra izay hoentina eto indray. Mino fa matoa ny teny rehetra izay hivoaka eto dia misy fananarana ho anay, misy fitaizana ho anay ary misy fampianarana ho anay amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Amen. Safady teny izay napetraka tompo tato am-poko moa zany dia ato amin'ny Jaona 9:9, Jaona 9:7-8, Jean 4:63. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Ny teny eto dia hoe tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia egal teny ao anatin'ny Baiboly. Ny Baiboly dia nosoratana avy tamin'ny alalan'ny tsindrimandrin'Andriamanitra. Donc zany na inona teny avy ao anaty Baiboly ao dia teny avy tamin'Andriamanitra izay. Nefa hitantsika ao anatin'ny Baiboly ao misy ozina sy misy fitahiana sy firarian-tsoa. Dia mety anontany tentsika hoe fa maninona anaty Baiboly misy ozina nefa tenin'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa tezitra dia mamoaka teny, rehefa faly dia mamoaka teny, rehefa miseho anatrehany antsika dia mamoaka teny. Inona moa ilay tiako lazaina? Itsika zanak'Andriamanitra, kristiana indrindra fa itsika izay mahatsapa fa hoe kristiana. Tsy ny olona rehetra mahatsapa an'izay eny fa na dia efa nandray an'i Jesosy aza izy, tsy ny olona rehetra manana fahatsapana hoe kristiana izay, fa izay rehetra izay mahatsapa hoe fa tena kristiana tokoa tokony hiaina amin'ny tenin'Andriamanitra, hivelona amin'ny tenin'Andriamanitra, ankatoa ny tenin'Andriamanitra. Any amin'ny Salamo 119 moa izy ny teny hoe atao-poko izy ny reketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Amin'ny Salamo 119 misy an'izay fa ilay verset misy anazy tsy tadidiko hoe atao-poko ny reketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Tena marina tokoa zany ry rahavavy malala sy ranadahy malala. Raha tena mitoetra betsaka ao am-ponao ny tenin'Andriamanitra na hanota zany ary mety efa tsy sahanao intsony. Tena tsy sahanao ny hanota raha tena hoe mipetraka betsaka ao am-ponao ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika zavatra maro, mirevele zavatra izay tsy fantatsika. Tokony hivelona amin'ny tenin'Andriamanitra itsika kristiana. Na Jesosy aza niaina tamin'ny tenin'Andriamanitra, zavatra nitenenin'Andriamanitra taminazy ihany no napitany tamintsika tsirairay avy. Satria Jesosy dia mpaminany, izy ny mpaminany lehibe. Donc mpaminany maheno feo avy amin'Andriamanitra. Dia iny feo enina avy amin'Andriamanitra iny no apitany amintsika. Iny no nampianarany ny mpianatra. Itsika izao ny mpianatra moa efa tsy eo fa itsika izao ny mpianatra izay tokony mianatra tenin'Andriamanitra. Raha tena milaza antsika fa tena hoe mpanaradian'i Kristy, zanak'Andriamanitra, dia tokony hiaina amin'izay tenin'Andriamanitra izay. Any amin'ny Jaona 1 manao an'izao amin'ny anaran'i Jesosy tamin'ny voalohany ozy ny teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Na amin'ny Genesis 1 koa izay teny izay. Ny teny ozy ny namoronana izao zavatra ary rehetra izao. Fa aty amin'ny Jaona 1 ny teny hoe tamin'ny voalohany teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Any amin'ny toko 7 izy
milaza hoe izay rehetra nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Avy tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra no nahatonga antsika zanak'Andriamanitra. Inona moa mahatonga hoe tenin'Andriamanitra? Raha tsy nanao vavaka fanekena izay hitantsika tao amin'ny Romanina toko 7:10 antsika hoe rehefa manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao ka mino fa izy ilay zanak'Andriamanitra nitsangana tamin'ny maty dia ho vonjeny ianao. Raha tsy nanao an'izay vavaka izay tsika tsy voavonjy. Iny lalana avoavonjy atsika. Iny nanaovantsika vavaka tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra iny sy ny finoana izay novelomina tato anatintsika dia iny nahatonga antsika voavonjy. Iny nahatonga antsika lasa zanak'Andriamanitra. Na ny Baiboly ary milaza an'izany hoe izay rehetra nandray azy izy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Inona moa zavatra niraisinao tamin'ny ianao nanao vavaka fanekena, tamin'ny ianao nanao vavaka fanoloran-tena? Inona zavatra niraisinao tamin'izay? Juste tenin'Andriamanitra dia vavaka. Donc marina izany hoe avy amin'ny tenin'Andriamanitra no nahatonga antsika zanak'Andriamanitra. Teny heninao avy amin'olona. Mety misy nijoro vavolombelona tany. Narary za dia nisitran'Andriamanitra. Narary za dia nisitran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra. I mpanompon'Andriamanitra izay nanasitrana an'iny olo marary iny tsy maintsy nampiasa tenin'Andriamanitra izy tany. Fa tsy possible mpanompon'Andriamanitra tsy hampiasa tenin'Andriamanitra nefa nasitran'olona marary. Tsy avy amin'Andriamanitra izany. Ny zavatra rehetra avy amin'Andriamanitra dia mifamatotra amin'ny tenin'Andriamanitra. Koa raha ohatra antsika kristianina nefa kamo mamaky Baiboly, mila mandiny teny antsika izay. Za koa tsy teny aminao hoe tsy avy amin'Andriamanitra anao raha kamo mamaky Baiboly fa ny fandinihan-tena fotsiny tokony ataonao raha ohatra ianao kristianina nefa kamo mamaky Baiboly. Ny fanahintsika dia mifamatotra amin'ny tenin'Andriamanitra io koa. Any amin'ny 3 Jaona izy milaza tsara an'izay hoe ry malala mangataka aho mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianareo tahaka ny hanambinana ny fanahinareo. Ny fanahintsika dia mifamatotra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny fiainantsika dia mifamatotra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny ahafantaran'ny olona anankiray hoe tena miaina amin'izany hoe tenin'Andriamanitra izany chaque fois misy problème izy fantany hoe aiza verset réciproque amin'izay problème izay. Ohatra marary izy dia efa tadidiny verset any amin'ny Isaia hoe efa tadidiny verset any amin'ny Isaia ilay hoe dia kapoka tamin'i Jesosy no manasitra anazy. Misy problème izy tadidiny ilay tenin' Jesosy hoe makanesa ty amiko ianareo miasa fatratra sy mavesatretana. Manana olana amin'ny fo izy, tadidiny teny hoe anaka tolory ihany fonareo. Ohatran'izay natao hoe miaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny olana dia maro, ny problème dia maro ary tsy tambosaina ny problème. Nefa ny problème rehetra misy ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao daholo ny valy. Ny tenin'Andriamanitra no ahafahantsika mamaha problème eny fa na dia hoe zavatra tsy vitan'ny tanantsika ara. Mety vitan'ny tenin'Andriamanitra. Tadiava tsy olona rehetra ny sitrana fanafody. Fa misy olona kosa nefa sitrana tenin'Andriamanitra. Tsy ny problème rehetra mivaha amina solution izay eritreretintsika. Fa misy problème mivaha amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ka ilaintsika zanak'Andriamanitra ny miaina eo ambany tenin'Andriamanitra. Raha toka antsika tena milaza fa hoe zanak'Andriamanitra tokony hiaina eo ambany tenin'Andriamanitra. Tsy normal izany hoe ianao milaza kristiana nefa anatin'ny iray andro ianao tranquille na dia tsy mamaky Baiboly aza, tranquille na dia tsy mivavaka aza. Ary ianao koa rehefa mivavaka tokony mba asiana tenin'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka ataonao. Satria izay ny ahafahan'i Jesosy manao tompoka se ny vavaka izay ataontsika satria misy tenin'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka antsika. Karazany hoe modèle izany ilay tenin'Andriamanitra anaty vavakanao. Ohatra izany. Raha ohatra misy olona miray trano aminao dia efa fantatrao fomba firesaka an'iny olona iny. Ry anona izany ny teny izany. Na dia hoe tsy hitanao maso raha ilay olona tonga dia fantatrao hoe ry anona izany ny teny izany. Tonga dia fantatrao hoe raha ohatra manana zanaka maromaro ianao dia fantatrao ity miteny izany, fantatrao ity miteny izany. Dia tahaka an'izay koa ny raintsika izay any an-danitra. Itsika anie mpiray lova amin'ny Kristy zanak'Andriamanitra mpiray lova amin'ny Kristy. Raha miteny ve ianao miteny tahaka an'i Jesosy, Jesosy dia nampianatra antsika hoe
mangatanareo dia omena. Nefa le mode angatantsika nefa tsy fantatsika no tsy fahafantarantsika ny teny soratra masina. Angataka zavatra anao dia miteny fotsiny anao ray eo omeo an'izao zao amen. Eza zao ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izay. Tokony mba mampiasa anao hoe ray eo baiboly dia nampianatra hoe mangatay ianareo dia omena, ka ankehitriny za angataka an'izao. Zay zao dia misy tenin'Andriamanitra ao anatin'izay. Anana olana anao ohatra hoe manana vola amin'olana, hoe ananan'olona vola, afaka ianao miproklame amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra ianao dia anaty baiboly dia misy soratra hoe olohana izay fa tsy ho rambona, ampindrana izay fa tsy hindrana. Ao anatina vavaka ilaina mampiasa tenin'Andriamanitra ohatra izay, fa ny tenin'Andriamanitra no ahafahan'i Jesosy Kristy manisy tombo-kasety vavaka ataontsika. Fa raha ny vavaka ataontsika tsisy tenin'Andriamanitra na dia kely ara, mety an-tany tena ihany Andriamanitra izay mihaino an'ilay vavaka hoe fa iza izany teny izany. Mety tsy fantany vavaka ataontsika satria tsisy tenin'Andriamanitra ao anatiny, satria tsisy zavatra mampifandray antsika amin'ilay olona izay angatantsika zavatra. Ataovy aminareo nge izany toerana izany hoe olona tsy fantatrao ny mangatanao zavatra, na ilay feonao raha tsy fantan'ilay olona. Fa mba mampiasa tenin'Andriamanitra anao, Jesosy dia nilaza fa an'izao, Jesosy dia nilaza fa an'izao, baiboly dia nilaza fa an'izao. Mba ahafahana hoe ho hisy tombo-kase ny vavaka izay ataontsika. Ny fiainantsika koa ohatran'izay tokony mampiasa tenin'Andriamanitra antsika amin'ny fiainantsika, mba ahafahana hoe misy tombo-kase ny fiainanao. Tombo-kase ny fiainantsika tompo dia Jesosy Kristy. Ary Jesosy no naharinana izao zavatra rehetra izao, baiboly dia milaza an'izany. Jesosy nampianatra zavatra maro an'ny mpianatra. Ankehitriny kosa tonga antsika hianatra zavatra maro amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, satria ny zavatra rehetra dia voasoratra ao anaty baiboly. Voasoratra ao anaty baiboly daholo ny zavatra rehetra. Ka farany namaky ny teny soratra masina atao amin'ny Jeremia toko 5:12, Jeremia 5:11, Jeremia 15:16. Miala tsiny fotra ny sahirana kely amin'ilay chiffre teny gasy. Jeremia 15:16 amin'ny anaran'i Jesosy. Hitako ny teninao ka nohaniko, ary ny teninao no fifaliana sy firavoravony foko. Hitako ny teninao izy ka nohaniko, ary ny teninao fifaliana sy firavoravony foko. Zay ny izy ry hava malala, zay ry izy ry ranadà sy ranabavy, zoko sy ray aman-dreny ato anatin'ity groupe ity. Mahazo tomo mamaky tenin'Andriamanitra fa ny fiainantsika tompo dia mifamatotra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny fiainam-panahintsika mifamatotra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny firehetany afo ny fanahy masina ao anatinao dia mifamatotra amin'ny tenin'Andriamanitra daholo. Ao anatin'ny tenin'Andriamanitra no ahitanao an'izany hoe tena fiainana. Ao anatin'ny tenin'Andriamanitra no ahafantarana hoe inona azo atao, inona tsy azo atao. Any amin'ny Exodus 20:10 izay nomeny Mosesy hoe inona azo atao, inona tsy azo atao. Any amin'ny Romanina 12 kosa mbola manamafy hoe inona ny zavatra azo atao, inona ny zavatra tsy azo atao. Ao anaty baiboly mampianatra izany. Izany zavatra tsy ampianarin'olona le hitanareo olona mampanao mampiconverti olona reny, mampanao vavaka fanekena olona. Anao tsy afaka tonga dia hiteny amin'iny olona eny hoe zao dia zao ny zavatra azo atao, zao ny zavatra tsy azo atao. Fa ataonao vavaka fanekena dia irana mamaky baiboly amin'izay ilay olona. Dia ao anaty baiboly amin'izay no tena ahitany hoe itika ny tena lakile, itika ny tena fiainana, itika ny tena zao. Vokatra ny famakiana baiboly. Ary matetika mahatonga olona converti teny izay nitoriana taminazy ihany. Paoly dia nampianatra hoe ny teny izay renay ozy izy nitoriako aminareo. Izay ren'zareo tamin'i Jesosy nitorian'zareo tamin'olo. Dia ohatran'izay koa tsika izay rentsika avy anaty baiboly indray toriantsika amin'olona velany, mba hahatonga ny olona ho tafiditra ankonan'i Kristy. An'Andriamanitra rery ny voninahitra ho antsika rehetra kosa fiadanana. Izay indray ny hafatra izay nomeny Tompo aho ho zaraina amintsika ato. Mino aho fa
aorian'ity hafatra ity dia azoto hikatsaka ny tenin'Andriamanitra tsika tsirairay avy. Tsika na dia tsy handany fotoana be hoe anatin'ny adiny iray ianao hamaky tenin'Andriamanitra. Vakianao ilay izy dia petraka ao am-ponao. Vakianao ilay izy dia petraka ao am-ponao. Satria izay voalazan'ny Salamo 119 hoe atao-poko ny iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Mankasitraka antsika rehetra dia tompony ombantsika hivavaka antsika marina an'izao teny izao. Raha eo mankasitraka fenonao indray izay amin'izany teny izay nomenao anay zany. Matoa ny teny izany tonga aminay mbola betsaka ny zavatra izay tianao ambarina, mbola betsaka ny fanetretena izay tianao ampanaovina anay amin'ny alalan'ny teninao. Matoa ny teny izany niboaka ankehitriny. Aoka ho mpiainy mpakatoa izay, aoka mba tena hoe anetry tena hitady ianao ao anatin'ny teninao. Ianao koa dia nampianatra nefa ny teninao efa nomenao lanja mihoatra noho ny anaranao, ka aoka ho tonga nofo ato anatinay izany teny izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, aleloia, amen. Na dia no,